dia mbola hanapaka omponareo mandrakarivana ery havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Andeha ny filazantsara araka marika ry havana dia ny marika 7:12 atomboka eo amin'ny andininy 4:20 ka hatsahatra eo amin'ny andininy 2:20 izay novakian'ny mpanompony teo no akatsika 4 amin'ity alahady 9 Jolay taona 2024 ity. Mandritra ity volana Jolay ity sika ry havana dia miresaka ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra ary manana tombony manokana isika FJKM ny amin'ny tsy maintsy everantsika na tsy maintsy andiniantsika ny momba izany fifidianan'Andriamanitra izany satria miankina amin'ny fiainantsika manontolo izany fifidianana izany ary indrindra miankina amin'ny fanompoantsika manontolo satria ny fifidianana ry havana dia zavatra tsy mandehandeha ho azy fa ny fifidianana dia mitaky andraikitra matoa ny olona anankiray na ny zavatra anankiray no fidiana dia misy andraikitra takiana miaraka amin'izay. Dia isika fiangonana ireto no fidian'Andriamanitra. Ny hoe fiangonana dia tsy ity trano fiangonana ity akory fa raha ny famaritana ny teny fototra ny jerena dia fikambanana aloha izy raha ny teny Grika fa ny teny Hebreo kosa dia maneho azy hoe ireo nantsona hiala amin'ny toerana anankiray ho any amin'ny toerana anankiray ary masina ny fiangonana satria natokan'Andriamanitra ny amin'izany asa fanompoana izany. Araka izany ry havana amin'ny maha olom-boafidin'Andriamanitra antsika fiangonana dia manana andraikitra goavana isika satria tsy misy fiangonana velona ho an'ny tenany izany na fiangonana mihidy amin'ny rindrina efatra tsy mihetsika fa mijanona amin'ny toerana anankiray fa tsy misokatra ho an'izao tontolo izao. Fa isika fiangonana kosa izay mandrafitra izao fiangonana izao, isika kristianina mandrafitra ny fiangonana dia natsoan'Andriamanitra isika amin'ny maha olom-boafidin'Andriamanitra antsika hiroso, hihetsika ary anantona ireny mila vonjin'Andriamanitra ireny, anafaka ireo voafatotra ary indrindra andray ny toromarika sy ny baiko izay omen'ilay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy izany. Amin'ny maha olom-boafidin'Andriamanitra antsika araka izany dia zava-dehibe eo amin'ny manodidina antsika indrindra na eo amin'ny ankohonantsika izany na eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ary indrindra eo amin'ny firenena misy antsika ny maha olom-boafidin'Andriamanitra antsika. Raha mijery izao filazantsara araka ny marika izao isika dia misy literatiora apokaliptika izany hoe miresaka ny zava-misy amin'ny andro farany izay ilazany hoe fahoriana lehibe. Dia ao anatin'izany fahoriana lehibe izany aiza ny toeran'ny olom-boafidin'Andriamanitra, inona no anjara asan'ny olom-boafidin'Andriamanitra ary inona ny andraikitra izany olom-boafidin'Andriamanitra izany. Antso ary ry havana no ataon'ny fiangonana, antso no alefan'ny soratra masina iantefa amintsika fiangonana hoe ry olom-boafidin'Andriamanitra, tehirizo ny fifidianana anao ary tehirizo mafy ny fifidianana anao satria noho ianao dia ny voalohany hoe ataon'Andriamanitra foy ny andro mahory. Tehirizo ny fifidianana anao satria noho ianao no ny amiko sy aminao izay nofidian'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra foy ny andro mahory izay tsy maintsy hiatra eto amin'izao tontolo izao. Ny andro mahory araka izany mahory anazy izany ry havana dia fotoan-tsarotra, fotoam-pijaliana ary fotoana mamaivay eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ny toromarika omeny Jesosy Kristy nefa raha ny resaka ny amin'izany farandro izany izy tamin'ny mpianatra dia ny mitsoaka na ny miroso an-trano fa tsy mijanona amin'ny toerana anankiray ary atao izay ialana amin'izany fahoriana lehibe izany. Ny fahoriana ry havana dia tsy Andriamanitra no manao azy na hoe Andriamanitra ilay fitiavana, Andriamanitra ilay efa tiantsika no mandeha mampahory antsika, ampitolefika antsika ahatonga antsika hijaly, fa isika olombelona ihany no manatanteraka izany fahoriana izany
noho ny fitiavan-tenantsika dia mampahory ny manodidina antsika isika, mampahory ny rahalahintsika isika, mampahory ny mpiray firenena amintsika isika, ary mampalahelo dia mampahory ny mpiray fiangonana amintsika isika, mampahory ny kristianina namantsika isika. Noho ny fitiavan-karena sy ny fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra amin'ny endriny maro samihafa, dia isika olombelona ihany no mampahory atsika, ary isika olombelona ihany no fampahory. Ny fanafahana nefa izay fahafahanao miala mandositra amin'izany fahoriana izany dia asan'Andriamanitra irery ihany, ary ny tian'Andriamanitra aseho amin'izany ninona fampahoriana tanterahan'ny olombelona manodidina antsika na tanterahan'ny devoly Satana dia tsy ny fahoriana iny akory ny tompon-teny farany, tsy ny andro mahory iny akory ny maritra ny andronao manontolo, fa lay Andriamanitra tomponao no tompony teny farany, ary izy no afaka manakana manafoy izany andro fahoriana izany. Raha mamaky ny literatiora apokaliptika tahaka ity eto ambanomasontsika ity isika ry havana, ny hoe andro mahory amin'izany fotoana izany dia tsy manondro vanim-potoana tokana na daty mazava hoe amin'ny taona tahaka izao no isy io andro mahory io, fa fampitandremana kosa ho an'ny kristianina izay mandray sy miaino izany soratra masina izany hoe tsy maintsy isy io andro mahory io, ary mety hiverina io andro mahory io eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Satria raha miresaka izao i filazantsara ny marika ity ry havana dia farafakely ny andro na vanim-potoana anankiroa ny tondrony, dia ny vanim-potoana voalohany ny vanim-potoana 790 talohan'i Jesosy Kristy izay nampitsofohana ny fahavetavetana dia ny sary sikotrin'ilay mpanjaka Grika tao amin'ny tempoly sy ny nandravana ny tempoly tamin'ny taona 70 no tiany mpanoratra ambara. Izany hoe ny andro mahory dia fotoana fametavetana ny tempoly, fametavetana ny toerana ivavahana ary fanenjehana mafy ny mpivavaka. Raha manoloana antsika kosa ry havana ity teny ity dia mety andalo fahoriana maro isika, mety andalo andro mampahory mamaivay isika satria nofidian'Andriamanitra, mety ao amin'ny ankohonantsika no ahitantsika izany andro mahory izany, mety eo amin'ny fianakaviantsika, mety eo amin'ny firenentsika, mety eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, satria isika dia mbola miaina eto amin'izao tontolo izao, ary eto amin'izao tontolo izao dia mbola manjaka ny asan'ny Satana sy ny asan'ny maizina izay mahatonga antsika hisento. Ao anatin'izany nefa dia mitarika antsika ny soratra masina hoe mijoroa, ary aza miemotra, aza manaiky horesy fa mijoroa, manana fahatokiana fa Andriamanitra ilay tomponao dia tompony teny farany ary tompony tantara afaka manafaka anao eo ambavany izany fahoriana sy fatotra sy fijaliana izany. Fa ny angatahan'ny tompo aminao dia ny tehirizanao ny mahaolombo afidin'Andriamanitra anao, ka tsy ny zavatra hitanao na ny zavatra renao na zavatra voatsapanao no andeha ampiemotra anao, andeha hivilianao lalana, andeha tsy hibanjinanao an Jesosy ilay mpamaham-pifatotra sy mpanafaka anao amin'izany endrim-pahoriana maro samihafa izany. Efa nafoezin'Andriamanitra io noho ny fijoroanao, fa ny angatahan'Andriamanitra aminao dia ny ahatonga anao aharitra hijoro ny amin'izany mahaolombo afidin'Andriamanitra anao izany. Fa mety izao sy anao koa ilay mampahory, mety izao sy anao ilay mampitondra enta-mavesatra amin'ny manodidina antsika, mety izao sy anao ilay manenjika mpanompon'Andriamanitra izay mitondra afo be eto amin'izao tontolo izao ampahory ireo olon'Andriamanitra. Andeha re raha izao sy anao izany, raha isika ireto izany, andeha isika hibebaka hiova lalana, fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany, ary tsy maintsy aringan'Andriamanitra ny olona tahaka izany. Matoy izao sy anao na eno izao toriteny izao, matoy izao sy anao nitarihan'ny fanahy masina anatona izao tempolin'Andriamanitra izao dia tiany isika hiova, tiany raha fankahalana no miainantsika dia hosoloantsika fitiavana, raha fitiavan-tena no
tao am-potsika dia ho solotsika fitiavanamana ho fanompo-namana. Raha fitiavan-karena ny tao am-potsika dia ho solotsika ny fitiavana an Jesosy Kristy, ary ilay fitiavana tsy mety levona tokoa no anjaka ao am-potsika. Ny faharoa ry havana, ny antso faharoa dia ny hoe ry olom-bofidin'Andriamanitra tehirizo ny fifidianana anao satria noho ianao dia hovonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra na ny olona rehetra. Ry olom-bofidin'Andriamanitra tehirizo mafy ny fifidianana anao satria noho ianao dia hovonjen'Andriamanitra ny olona rehetra. Ny drafitr'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ry havana dia tsy ny andringana izao tontolo izao, ny hamono izao tontolo izao, na hanafay izao tontolo izao, na hitondra n'izao tontolo izao any amin'ny fahaverezana, fa ho famonjena kosa an'izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao izay isika olombelona no mandrafitra ary isika olombelona no nirana anjaka aminy no tsy manaiky izany drafitr'Andriamanitra izany. Isika no tsy manaiky vonjena ary isika no mandala famonjena. Andriamanitra kosa nefa ao anatin'izany tsy afaka hiditra eo amin'ny safidiko sy ny safidinao, tsy afaka hipetraka eo amin'ny toerako sy amin'ny toeranao hisafidy, satria izao sy anao dia naharian'Andriamanitra ahay safidy ary hanan-tsafidy malalaka, fa tsy naharian'Andriamanitra tahaka ny olona tsy hanan-tsafidy na olona tsy hanampidy eo amin'ny fiainana. Manan-tsafidy isika ary mipetraka amintsika ny safidy na handray ilay famonjena mba ho velona isika, na hisafidy no faty noho ny fahotantsika. Satria ny fahotana matolazaina hoe mahafaty dia ny fisarahana amin'Andriamanitra izany, ny tsy fahatratrarana ny tanjona napetraka Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia mahafaty, satria ny olona rehetra izay tafasaraka amin'Andriamanitra dia fahafatesana no miandry azy. Ny olona rehetra izay tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy hanana fiainana na oviana na oviana. Noho izany raha nanota izao tontolo izao dia ny fahafatesana no miandry azy fa tsy fiainana, fandringanana no miandry azy fa tsy fahavelomana. Tao anatin'izany drafi-pamonjen'Andriamanitra izany nefa ry havana dia ny fidim-panompo mandrakariva Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Ohatra tamin'izany ny amin'ny Noa valo-mianaka, raha mipaka tany amin'ny lanitra ny fahataon'izao tontolo izao ka nanapa-kevitr'Andriamanitra handringana, dia nisy reto mpanompon'Andriamanitra ireto navotany tamin'ny alalan'ny sambo fiara. Manaraka izany koa ry havana ao amin'ny soratra masina io, raha nanapa-kevitr'Andriamanitra fa handringana ny zanak'Israely noho ny fahotana vitany, ny fikomiana sy ny ditra nataony tamin'Andriamanitra, dia noho ny amin'ny Mosesy mpanompony, dia niemotr'Andriamanitra, niova hevitr'Andriamanitra ny amin'izany fandringanana izany. Araka ny mpanjaka 1:12 teo koa ry havana, noho ny amin'ny Davida mpanompony, ilay mpanompon'Andriamanitra mahatoky ka nitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy nanompo Andriamanitra hafa, dia raha tokony ho foanan'Andriamanitra teo am-pelatanany taranany ny fanjakana teo amin'ny Israely, dia namelany foko anankiray izy, dia ny fokon'ny Joda izany anjakan'ireo taranany. Manoloana antsika izany soratra masina izany, mety ianao rery sisa na izaho irery sisa no mijoro eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny ankohonantsika, eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, na eo amin'ny firenena misy antsika mihitsy izany. Mety ianao rery, izaho irery sisa no mijoro fa ny sisa rehetra dia mitolefika na manaraka Andriamanitra tsy izy mivily amin'Andriamanitra. Ianao ilay olom-bofidin'Andriamanitra, ianao ilay nofidian'Andriamanitra anohizana ny tantaram-pamonjena, ianao ilay nofidian'Andriamanitra hatanteraka ny tantaram-pamonjena. Mijoroa, satria noho ny aminao, noho ny amin'ny fijoroanao dia miemotr'Andriamanitra ny amin'ny fandringanana ary miemotr'Andriamanitra amin'ny famaizana, satria manantena izy fa misy mpanompo hiara hiasa aminy, manantena izy fa misy mpanompo mahatoky hiara hiasa amin'Andriamanitra ho fanohizana izany drafi-pamonjena izany. Dia mampahery antsika izany soratra masina izany ry havana, ary mampirisika antsika ny amin'ny ireharehantsika amin'ilay Andriamanitra pahary antsika, fa na isika rehetra ro sisa no manompo an'Andriamanitra, na isika rehetra ro sisa no mijoro
eto amin'izao tontolo izao izay anjakany maizina dia noho ny amintsika tsy andrianan'Andriamanitra ny olona, noho ny amintsika no amonjen'Andriamanitra ny olona ahatonga azy tsy ho tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra ary ahatonga azy hijoro eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Isika FJKM dia mankalaza ity alahady ity ho alahady ho an'ny sampana vondrona fototra laika ry havana, ary eto amintsika dia alahady ao anatin'ny alahady natokana ho an'ny sampana tanora kristianina ity volana jolay ity. Manahoana ny fijoroantsika tanora eo amin'ny fiarahamonina misy atsika? Manahoana ny fijoroantsika mpanompon'Andriamanitra izay nofidiny eo amin'ny fiarahamonina misy atsika? Andeha re hijoro andeha re aneo fa tsara io Andriamanitra io ary andeha re tsy emotra na hitolefika fa hijoro mandrakariva anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy hanompo andriaman-kafa fa hijoro amin'ilay mampahery atsika. Dia ho an'Andriamanitra irery andry havana ny voninahitra, fa ny teniny kosa ampijoro mandrakariva atsika rehetra, isika rehetra izao izay olom-boafidin'Andriamanitra. Amen.